vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba anisik ampunyang palay aminiran dia ampifaliana no androsona ny tokatrantsika izay manaraka nyity fahitalavitra mahafinaritra itya arak'izao fahitanao azy zao dia ny pasteur Frédéric Randria miakatra Tolo-Janahary no mandroso ato anatin'ny tokatrantsika mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra ao anatin'izao taona vaovao 2020 izao mbola ao anatin'ny loha hevitra mahakasika ny fifoazam-panahy isika eto tapitanana ny Tamatavy eto amin'ny Paradise taloha Ankiriry sy etsy amin'ny trano fivavahana vahaony oloko Foibe Mangarany 2 ao ambadiky ny Damaskosy amin'ity sabotsy ity dia somary iditra lalindalitsika ao anatin'izany fanetsena ny herin'Andriamanitra izany ny Baiboly dia miteny manao hoe efa nomen'ny herin'Andriamanitra tsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny antsoina hoe fivavahana dia tsy hoe miantsoantso fotsiny ianao miantsoantso an'Andriamanitra dia mangataka amin'Andriamanitra dia mitalao amin'Andriamanitra dia mitomany ianao fa ny antsoina hoe fivavahana dia fanehoana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy fanehoana ny asan'Andriamanitra eo amintsika tsiraray avy raha mivavaka ianao raha nanompo an'Andriamanitra ianao raha mitady an'Andriamanitra ianao inona ny zavatra nitranga taorianany izay vavaka ny tanteran'Nosay rehefa niantso an'Andriamanitra ianao namaly ianao ve Andriamanitra niova ve amin'ny fiainanao sa inona ny zavatra tsapatsika tao ambadiky ny vavaka izay nitanterantsika zay mahatonga antsika tsy maintsy resaka n'ity fifoazam-panahy ity satria misy olona araka ny efa niresana mandrakariva teto amin'ity fandarana ity teto amin'ity fahitalavitra ity miditra am-piangonana mitady an'Andriamanitra mivavaka mety manao alimbavaka mety manao fivadikanana mety manao fanatitra ao an'Andriamanitra fa saingy mikatona ny masony matory ary tena ao anatin'ny toromasim-panahy misy ten'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Samuela voalohany 1 dia manomboka eo amin'ny 9 zay hoentitsika mitondra ny dinidinika sy ny resadresaka amin'ity androany ity Samuela voalohany 1 dia 9 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary ilatsaka aminao ny fanahin Jehova ka hiara aminany aminy ianao dia ho voaova ho olom-baovao 7 ianao tsara ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo dia ataovy zay azony tananao atao fa Andriamanitra mombanao melohany nampiakarana ny Saoly mpanjaka teo amin'ny fitondrana dia misy zavatra vitsivitsy tsy maintsy nitranga aloha anisan'izany dia ny natonga ny Saoly ho tonga olom-baovao amin'Andriamanitra manko ry havana dia famonjena aloha vao fitahina lanitra aloha vao ny fiainana eto tany fiovampo aloha zay vao valim-bavaka zany no anisan'ny lara-pamena amin'Andriamanitra ary za ty ampahirintsika rehetrarehetra zay manaraka an'ity fandarana ity ao anaty problème ao anaty olana ao anatina korotana ao anatina safotofoto tady idio fa ireo zavatra mitranga amin'ny fiainanao ireo no karazana tady mazaka anankiray isotoman'Andriamanitra anao ho tonga amin'ny famonjena ny zavatra faharoa dia la ifanan'Andriamanitra ny latsaka tamin'ny Saoly io le fifoazam-panahy io le fifoazam-panahy ao aorianany fifoazam-panahy vao misy fagagana ao aorianany fifoazam-panahy vao misy fiakarana
ao ambadiky ny fifazam-pana vo misy voninahitra. Raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa isika de mahita tsara tsika aty alohan'ny asa toko faharoa dia mpianatra saritahotra, mpianatra miovaova repetera moa dia hitatsika amin'ny zavatra teneny sy amin'ny zavatra ataony manapaka ny sofin'ny olona, manaiky an'Andriamanitra, milokaloka fa anaraka an' Jesosy vetivety de mivadika tampoka andreo tsy fantatro izy. Tena hitanao hoe tsy mbola ao tsara ny mpianatra. Ary nisy fotoana ary rehefa manao fagagana Jesosy de gaga ry zareo fa izy ty lehilahy ty, tsy fantany io le Jesosy mahagaga, io le Jesosy mpanao fagagana, io le Jesosy mpanangana ny maty, fa taitra izy mianakavy. Rehefa tenenin Jesosy ny tafio-drivotra, rehefa manao fagagana Jesosy de mifanontany izy mianakavy manao fa izy ty lehilahy ty. Zany hoe tsy mbola fantany akory azy maha Jesosy an' Jesosy, maha Andriamanitra mahagaga azy. Fa tao ambadiky ny asan'ny apôstôly toko faharoa de vakio soratra masina fa nanomboka nitsangana amin'ny fahasahina am'izay mpianatra rehetra ary fagagana tsy roa amantany famantarana fiasan'Andriamanitra mahagaga. Zany nanaraka an'ireo fiangonana de ny fiangonana ny asan'ny apôstôly. Zay mahatonga nanontany anao manao hoe ny fivavahana de manova fiainana. Nanovavinao ve ny fivavahanao? Mitondra inona teo aminao ny fidiranao am-piangonana? Samy manko ry havana ny olona mivavaka sy miditra am-piangonana sy ny olona mifoha ara-pana tafaray amin'Andriamanitra, mandray ny hery ny fanamasina, mandray ny kasika Andriamanitra. Tamin'ny asabotsy lasa teo ny tenako dia nitondra ny ten'Andriamanitra tao Antananarivo, tao am'le hoe temple de la foi bypass. Rehefa tao anatin'ilay fifazam-panahy iny de nanomboka nandeha ny famangin'Andriamanitra. Ary rehefa nandeha ny famangin'Andriamanitra de niditra tao anatina vavaka filomanosana tao amin'ny tontolo ny fifazam-panahy, tontolo ny fanamasina zay ho tanterahantsika ny tesabotsy ity amin'ny sivy maraina etsy amin'ny foibe ny trano fivavahana vahaony oloko no naovantsika an'izany. Nilona tao anatin'ilay tontolo ny fanamasina, nilona tao anatin'ilay vavaka fifazam-panahy. Vita zay de tena eny mihitsy hoe manatrika eto amin'ny fitoeran'ity Andriamanitra, manatrika eto amin'ny fitoeran'ity ny herin'Andriamanitra. Izy amantsy ny olona manao hoe hivavaka ho an'ny marary tsika zao, tsy rehefa aveo ianao vao sitrana, tsy rehefa aveo ianao vao afaka, fa zao de zao raha eto ny fanamasina, raha eto ny fifazam-panahy, raha eto ilay Andriamanitra velona sy mahagaga mahery mahay zavatra rehetra de zavatra hitranga eto zao de zao. Fa miteny aminao ah, tamin'ny asabotsy lasa teo zany, fa tsy tamin'ny herintaona, tsy tamin'ny ray volana, fa tamin'ny asabotsy lasa teo. Taka nyty fotoana anytanako anao am'ty asabotsy ity. Rehefa natao ny vavaka, nisy rem-pianakaviana anankiray zay, za miny hoe malagasy izy, mahay miteny malagasy tsara, avy any mipetraka any Maurice. Efa nalohan'ny dokotera, efa natao ny fitsaboana avy any Maurice nentina tia Madagasikara. Tsy haiko hoe aty ve ny tanyrazany de no le izy marary be de naverina nakaty Madagasikara satria efa manomboka miala maina ny fitsaboana rehetrarehetra, zay rehetra fitsaboana de fa nanomboka tsy nahitam-boka intsony tamin'ity madama ity. Misy zavatra marary eto amin'ny nonony akavia de iny ila vatany iny marary, ratsorina zany ny resaka de marary ny tena ny ray manontolo. Ary rehefa tena nitotototo tonga teto Madagasikara, manantona manampahaizana, manantona mpitsabo, manantona professeur. Za miteny aminao fa tena ilaina ny dokotera, tena ilaina ny mpitsabo, tena ilaina ny toeram-pitsaboana, ary tsika tsy manao tsinitsina an'ireny. Fa ny aretin'ny ty ramatoa ity de tena ny efa niotra, efa tsy hitanao tsony zay anaovana azy. Fa tao anatin'ity vavaka be ity zay nitanterana tamin'ny asabotsy lasa teo, olona mandrivo ny tompoko, vavolombelona zany, olona maro no nahita an'izany zavatra nitrangy zany, ary profo velona hoe tena mahery Andriamanitra. Vita ny vavaka tao aorian'ny toriteny, tao aoriana le fifazam-panahy, nitsangana ny tery ambony altara le vehivavy. Zaho izy ohatran'izao ny zavatra nazo ahy, ty vatako ty izy narary be teo, tsy azoko tiana mihitsy ozy izy ity nonoko tia, fa tena marary aho ohatran'izao mahazo ahy, fa de magaga ry havana. Tao anatin'ny vavaka tamin'ny asabotsy lasa teo,
sitrana tanteraka afaka tanteraka izany raha mato zany io rehefa tena hoe miditra ao anatin'izay fifoazam-pana zay tsika de misy asana devoly tsy maintsy mamotsitra tsy maintsy miala eo aminao misy aizina tsy maintsy miala eo aminao misy aretina tsy maintsy miala eo aminao misy problème tsy maintsy mandao anao rehefa tafiditra ao anatin'izay fifoazam-pana zay isika tamin'ny sabotsy lasa teo ihany tao amin'ny toerana ambarako anao io tao anatin'izay vavaka ny tanterahany zay de nisy vehivavy anankiray mijoro vavolombelona za ozy izy a marenina niditra teto ao izy izy de tsisy azoko izy izy ny zavatra teneninareo na ny hira ataotsika na ny vavaka ataotsika na ny ten'Andriamanitra fa ohatrany hoe manaraka anjambany fotsiny zany lay anabavy de tena hoe marenina tsy mahinin'ininy fa tao anatin'ny vavaka io a no nisokatra ny sofin'lay anabavy ary nandreso matsara ny aiky ny rehetrarehetra hoe tena magaga Andriamanitra tsy mbola miova Andriamanitra za miteny aminao zay manaraka an'ity fandarany ty tsy sarotra amin'Andriamanitra miditra ntsehatra amin'ny zavatra atrehanao io tsy olana amin'Andriamanitra ny mamany adinao tsy olana amin'Andriamanitra ny manokatra ny lalanao tsy olana amin'Andriamanitra mamany trosanao io mandamana ny tokantranonao io za efa nahita an'izany hoe mpivadiny saraka 12 taona efa tsy nietrehitra ifamerina intsony lerangah efa nyteny manao hoe anamboatra passeport anamboatra visa de ifindramona any ampitana ny masina kanjo ny sakanan'Andriamanitra am'izao tsika miteny zao verina am'lony ny tokantranony 12 taona korotana mpanambadinina ny sara toerana mihitsy azy fa niverina am'lony nytiako ambara de hoe tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra tanterahany zany ry havana mila miaingy ianao manao dingany ianao tsy mitsetsetra fotsiny ianao hoe tena magaga marin'Andriamanitra raha izany no izy ka tokony mbo ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainako zany ka roviana ny anjarako azavarina fotsiny ianao mitsetsetra eo amin'ny toerana misy ianao fa mila miaingy ianao nyty asabotsy ity manatrika n'ity fotoana ity ao anatin'le hoe séminaire ny fifoazam-pana fa ho hitatsika ho hitanao le izy moa nandray rehefa le mitantara ny tena de misy olona amin'ny tena manao zany ve de ho marina zany ve de ho possible misy fotoana ary taka ny témoignage ho arahantsika rehefa aveo de misy olona tena miteny mitsy hoe karamainy reny e ohatran'izao reny e misy raha lanankiray zay mihitsy ny azy ny asany rehefa misy famandarana mandeha ohatran'izao de izy zany miteny mivady aman-jany any hoe reo ndray le mpampiresaka reo ndray le mpanadala vahoaka reo ndray lay olona mpametsifetsy fa ndray andro ile rahalany teneny zay mihitsy narary mafy saika maty de tonga taty ny vavahana de nijoro vavolombelona rehefa sitrany zany eo ozy izy ohatrohatran'izao izy ny zavatra fataoko taloha rehefa mitoriteny ry pasteur de za ozy izy no mitona ny vady aman-janako ao an-trano manao ireo le mpametsifetsy reo le mpanambaka olona nefa izy amin'io sady manaraka ihany ny manakina sady manaraka an'le fandarina ihany izy no mitona ny olona tsy anaraka an'le toriteny nefa rano tratra ihany ka io dia ambarako amintsika fa rehefa tonga eo am'izay resaka fifoazam-pana zay ho hitanao moa izy fa izy zavatra be dehibe ho resahana ianarana am'ty asabotsy itya makasika an'izay fifoazam-pana zay a fa ny azoko ambara aminao fotsiny de hoe omany ny fandaram-potoana aza manaiky sakana ny devoly aza manaiky sakana an'izanizy zany io olona manaka ananao io tsy anovany fiainanao io olona manenjika anao sy manaratsy anao ho any amin'ny sekte wakary indray e amonjy séminaire indray tsy manova ny fiainanao io tsy mahavonjy anao io rehefa décidé ianao tapa-kevitra ianao ndao anompo an' Jesosy ndao anaraka an' Jesosy ndao hiditra ao anatina dinganara-pana ambonimbony kokoa ao anatin'izay resaka fifoazam-panahy izay aza miala aloha fa ho arahantsika ity fanetanana sy fijoroana vavolombela itya de iverineto ny tenako rehefa aveo amarana an'izao fandaran'izao ndao ary Rochelle ny anarako zavatra ijoroako vavolombelona de resaka fahasalamana iarahantsika mahalala moa ry raha lasany abavy a fa am'izao toetrandro misy atsika izao de tena misy aretina tena mamely ary tena dokotera amin'io tsy hoe manaratsy ny dokotera fa tena mangorombola fa ao am' Jesosy tsy andoavam-bola manana zavokely mipetraka ao amika de zanako faralahy tena tamin'ny herinandro ambony izy tena narary
dia teto moa rahalahy Jony tamin'izay ny teny hoe atsory ny tananao fa iny tananao iny dia afaka ampiasain'Andriamanitra. Dia rehefa narary be io zanako faralahy sy ny zafikely koa dia ny olona teo manodidina zay tapitra marary daholo dia mandamo volany amin'ny dokotera. Tsy ratsy ho ihany dokotera fa ny anahy kosa aloha dia ny tena nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe ampiasao ny tananao. Dia nametra tanana tamin'ilay zanako zafikely ka iny ray mandeha avy voninahitra ho an'Andriamanitra fa ny hafana ny aretina. Ka ny zavatra ampaheresiko ny rahalasana bavy zaho koa dia tany amin'ny taona 327 tany vita batisa tamina fiangonana rahavavy, fiangonana mitovitovy amin'izao fiangonantsika izao ihany, ary be da be ny asan'Andriamanitra hitako. Fa manomboka tamin'izany 327 zany tsy mbola nakafana fody na indray mandeha ary fa ny Jesosy ihany. Ary tsy mahalala n'izany tsirona comprimé zany raha la pasteur hoe ohatran'iny zany paracétamol sy cinnamol ireny tsy mahalala zany fa hatramin'izao 80 taona zao fa tena tsy mahatsapa n'izany hoe reraka na visabisaka fa rehefa misy mahazo ahy dia Jesosy ihany. Alleluia, tovy mafy ny teka ho an'i Jesosy, anarana mahagaga, anarana mahavonjy amin'ny fotoana rehetra, anarana hafa kely ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Fa ny zavatra ampiheresiko indrindra fa ny tanora dia zao ihany, Jesosy ihany. Jesosy ihany nataovy eo alohanao fa raha ataonao eo aloha Jesosy ampandresy ianao. Fa raha Jesosy ny ataonao amin'ny ilana hoe amin'ny ilana tsy mandresy ianao, satria raha vao milahatra aminao izy dia tsy mandresy ianao satria zany milahatra nareo sesy, fa raha vao eo alohanao izy dia mandresy ianao. Zay ny zavatra ny afatra mba tiako atao aho dia zay. Fiadanana pasteur dia fiadanana ho an'ny mpiara-manompo rehetrarehetra. I Jaune ny anarako. Zaho moa efa elaela ihany teto fa ny fahasoavana efa nataon'ny tompo tamiko be da be tsy voatanisa fa tamin'ity herinandro ty ihany ngamba no azavaiko dia aray volany za zany nandalo zavatra atao hoe sarosarotra ho an'ny ara-panahiko ray volana tamin'ny nanomboka tamin'ity taona vaovao ty satria za mpivavaka maraina mpanentsika fotoam-bavaka maraina eto dia nisy fotoana nafindra toeram-piasana tena nalahelo be zany hoe tsy afaka hanentsika an'ilay vavaka maraina. Dia nisy fotoana tamin'ny voan'ny tenenina zany dia nieritreritra hoe hiala tsy hiasa tsony fa rehefa nivavaka tamin'ny alina dia mbola afaka nandeha kely teto aloha za la tsy nivavaka ny alina dia hoe za zany satria le fotoana tsy afaka andehanako eto maraina mihitsy le fotoana andehanako miditra ny ampiasana dia nisy dia mivavaka ny alina dia maraina mbola afaka nandeha teto ihany niditra teto tamin'ny 5 sasany dia nandeha tamin'ny 9 sy 9 teo zany hoe nangataka hery fotsiny zany dia lasa nandeha. Dia rehefa tonga tany ampiasana za zany tapa-kevitra mihitsy hoe za tsy hiasa tsony fa rehefa tonga tany anefa dia ohatrany nisy famanginana hoe ekeo aloha dia hatreo miasa ianao. Dia ny zavatra nataoko tao anatin'izay ray volan'izay hitako mihitsy hoe fitondran'Andriamanitra satria tsy nananeritreritra tsy nisy sarasarana tsony zany dia apetrako aminao ty tompo dia zay tondranao anahy eto dia ekeko. Tena tamin'ny herinandro any moa nitory-teny teto zany nakasika an'izay mihitsy hoe amin'ity volana février teo anao dia tsy maintsy hisandratra dia niraisiko ampinoana teto le teny pasteur fa tonga ny tamin'ny alakamisy dia naverina amin'le toerana mety amiko afahako maketo isaky ny maraina dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena mahagaga ny Andriamanitra fa tsika mila matoky anazy fotsiny mila miandry ny fitondrany fa mahay zavatra izy mandamina izy. Ny zavatra ataon'ny tompo moa be da be nisy fotoana ny alain'ny olona tetsy amin'ny osy tetsy ny telefonako tapabolana teo zay dia za moa zavatra mahazatra anahy aloha sorako ny tompo manokana hoe za rehefa misy zavatra miseho dia ohatrany tsy taitaitra tsony fa ozy hoe inona ny hevitra zany tompo fa misy zavatra indray ngamby zany dia nalahelo be ihany satria be dia be zavatra ao anatin'le telefona le telefona koa lafolafo ihany be dia be zavatra ilaiko ihany koa amin'ny ara-panahiko ao anatin'le telefona fa rehefa tonga tany an-trano dia zao ihany nataoko nivavaka aloha zay tianao atao tompo fa manaiky ny fitondranao aho fa raha tianao hiverina amiko iny dia averenao amiko. Rehefa nivavaka dia maraina ny andro nandeha nijerijerevaka nisy dia mba hitako satria ohatrany nalahelo be tena ohatrany nisy ratra kely mihitsy zany tsy ohatrany tsy fiko le telefona fa rehefa aveo aho niverina nivavaka hoe
manaiky atompo fazanaovanao ana fa lasany iny de lasa misy fifaliana be tao anatiko satria le avy mivavaka zany de ohatra misy fifaliana tonga ny rahapisy de nysoloany patron le telefôna ohatra ny soloany vaovao any ko tena magagy Andriamanitra magagy izy magaga fa tia sorovavolombelona fotsiny raha manambara zany hoe rehefa misy ady rehefa misy zavatra manahirana mifikira foana am' Jesosy fa manana vahaolana izy zay pasteur. Inona ny afatra ho an'ny olona rahalahy? Ny afatra ho an'ny olona zay rehefa misy zavatra mandalo amin'ny fiainana aza mieritreritra hitady vahaolana ivelany Jesosy ihany Jesosy ihany. Zava-dehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako fa tena tsy voasandana amina tapitrisa mihitsiny. Ahoana tsara hoe ahoana tsara? Tsy voasandana amina tapitrisa satria tena fiarovana aina. Tamin'ny herindrapisy lakamisy samy nahitsika teto Andrenivohitra fa nirefidrefitra be mivaratra. Nandatsahan'olona varatra tao aminay io. Tranonareo nandatsahan'olona varatra? Raha ho azavaiko fohifohy ilay izy dia avy nanao voyage lavidavitra tondra trondro dia avy nidiovin'le mpikarakara mpanampiana ao tokantrano ilay izy dia nampidirika ao anaty frigo. Ny andro efa nitselatselatra dia le lampapiditra entana mijoro eo ambaravarana amin'ny gauche droite izy le ramatoa sy le ramatoa mpanampiana io zany sy le rangavina piditra entana miresatresaka eo mivaravarana mivoa dia eo mifidirana voalohany. Dia ny andro mitselatselatra dia ohatrany tehiteny aloha hoe maninona eo ary zareo dia ozy hoe maninona koa moa izy raha mijoro hoe aleo eo. Dia za zany iodikodina hoe hiditra dosy dia ohatrany tsy tafiditra mihitsy mbola nianso koa le vadiko mabe fanontaniana be rehefa avy ny orana satria misy manary le any amin'ny lavarangana amboarina zao sady tsy tratrany teo amin'le telefônina maneno any latsahany fa tao amin'le frigo any ti droitiko ti tratra kely. Andaso zany hoe le varatra mihitsy zany efa nilatsaka tao an-trano sa za zany ohatra ny verisaina nandritra ny segondra vitsivitsy fotsy fa tsy sosy inona zany satria tia may mipitika le vilia fa le izy zany mba tsy le lohako manitrika an'le trondro fa efa nanakatona mbola tratra satria nanakatona an'le vy tahony iny vy le frigo. Dia avy eo dia iny dia ny zanako ny antsy vonjeo fa any amin'ny chambre matory mamana adiny dia mipitika le vilia plastika ny tetỳ an-tanako fa nisy zavatra navoakako tamin'ny vilia plastika zany ampiditra an'le trondro fa hoe rapitsy voamboarina rehefa dia avy eo dia nidira osy izy avy eo ohatra inona le teo dia osy izy le mpanampina hoe varatra afo menamena be osy afo menamena be no hitanay teo latsaka teo mifanazatsika lamba. Ny lasam-baratra re olona ty madame be ty fa tsy maty. Hoe dia ny compteur sy ny jiro tamin'ny plafond nararaka le izy nalalana hoe ny compteur nasiny fa zay moa nivavaka be avy nilatsaka le izy andao isotra an'Andriamanitra ny vavaka teo fa mbola tsy nandray zavatra ohatr'izany tamin'ny fiainako mbola tsy nahita n'izany ny varatra nilatsaka izany efa le bebe ihany ny ainako fa tena mbola tsy nahita ohatran'izany sotra an'Andriamanitra hoe tena feno fiarovana dia ny afatra Andriamanitra manana le fanapahan-kevitra raisina mihitsy no eo Andriamanitra manao zavatra fa le mila le Andriamanitra efa ela ny te hanao zavatra amintsika dia le fiarovany ireny tsy raidraisina fotsiny ireny fa tena miantra mihitsy. Voasoratra hoe ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy ka mamonjy azy hoan'ny Jesosy zany izy roko vavolombelona eto fa frera Olivier ny anarako dia voninahitra ho an'i Jesosy ny izy roko vavolombelona eto fa tena tao anatin'izay ny fadianay hanana nandritra ny 3 herinandro zay zany hoe tamin'ny herin'ny androany zany zay ny tena mifady hanina hoe nivadika moa zany tena mifady hanina mandra-parivo ny andro mihitsy voninahitra ho an'i Jesosy fa tena mirehatra mihitsy ny ara-pananay mianakavy zany tena mirehatra mihitsy ao anatin'ny tokantrano zany zay tena misy fanatrehan'Andriamanitra mafana tsara mihitsy dia akoatr'izay ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny vadiko zany dia izy roko vavolombelona eto satria tena meny fanasitranana amin'ny vadiko io tena matsiaro tena sitrana izy amin'izao fotoana izao na izy zany ohatra ny manana retina tension izy sy tension amin'izao fa stable tsara mihitsy stable tsara ny tension afatra ho an'ny fiangonana rahalako
mbola misy ka mbola misy farany kely tena farany tia fa misy fitahina rabola koa zany teo aloha zany zay ohatra hoe somary sahirakirana rabola fa tata anatin'ny nanomboka tamin'ny alarobia zany zay mamonjy fotoam-bavaka ety foana fa androandro talata sy lasinainy zay tsy nandeha tetya fa tena hitanay hoe misy fiovana mihitsy ny fidiram-bolanay tena hitanay hoe miditra mihitsy zany ny fidiram-bolanay tena tahin'Andriamanitra zay mianakavy am'izao ya isaorantsika an'Andriamanitra lehibe zay fandarana rehetrarehetra zay a narana fijoroana vavolombelona le izy a ny fivavahana tsy resabe ny fivavahana tsy fampiresahana raha ity ny hoe fandaninandro efa navelatsika ty fa olona manaliny amanetsiny manerana Madagasikara no efa novain'Andriamanitra ny tantarany reo zay mbola mitsikera reo zay mbola mangatakandro eny ny taveleo fa reo olona efa nanandrana ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe andramoka izao fa tsara Jehova rehefa vonona ianao tapa-kevitra ianao hanaraka an' Jesosy ho tonga amin'ity sabotsy ity ho atsika eto tapitanana ny Tomasiny dia fotoana lehibe miandretsika eto amin'ny paradise taloha trano fivavahana vahaon'ny oloko Foibe Ankiriry sy neto Mangarany 2 ao ambadiky Damascos samy amin'ny sivora maraina vavaka lehibe zay hiarahantsika amin'ny ray aman-dreny pasteur Tovo ray aman-dreny pasteur Tina ny tenanay ireo conseil pastoral reo ray aman-dreny ara-panahy zany dia hifandimby hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto tapitanana ny Tomasina sy manodidina rehetrarehetra ao anatin'ny ty resaka fifoazam-panahy ity amin'ny asabotsy ho avy zao amin'ny sivora maraina tsy diso ka anjarantsika no manapa-kevitra anjaranao no miazakazaka anjaranao no miaingy ozy izy anao manao hoe zany pasteur marareto-pandriny teneny ny fianakavianao teneny ny havanao hoe eto aho hoe amonjy ny fifoazam-panahy io tsy miresaka anara-piangonana tsika tsy miresaka toko-pivavahana tsika tsy miresaka anarana pasteur indraindraina Jesosy no torina aminao Jesosy no anafaka anao ary Jesosy no anasitrana anao amin'ny zavatra mahazo anao eo misy olona zao manaraka an'ity fandarana ity tena hoe misaviritaka ambony ambany ny fiainanao tsy hitanao tsony zay lalakale ohatra amin'ny Saoly nge verevitra izy niala avy any amin'ny ray aman-dreniny tenen'ny dadany mihitsy manao hoe tedavy miboriky fa tsika olona sahirana tsika olona ohatran'izao ino mba hanyfananatsika dia aloha tedavina ny fananana kely mba hany sisananana ao anaty problème fa Andriamanitra nanomana mpaminany nanomana teny programme hoe misy lehilahy ozy izy ny tompo irako eto aminao mantsainy Samuel mpaminany rehefa tonga eto izy dia zao nataonao azy ianao tonga fotsiny manatika an'ity fotoana ity fa Andriamanitra efa malala hoe zao zavatra ataoko amin'ity zanako ty ela loatra izy naratsiany olona ela loatra izy nambaniny olona ela loatra izy no nianjena sy naratsiana no sorapotaka fa zao ny fotoana ozy izy Andriamanitra hitahiko an'ity zanako ty de anjaranao no mamaly an'izay antson'Andriamanitra izay ary raha mety amin'ity sabotsy ity de hoetiny ankonana hoetiny vady aman-janaka hoetiny mpianakavy mihitsy sika rehetrarehetra mihitsy hiaraka ho tonga amin'ity sabotsy ity amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny fotoanantsika amin'i Jesosy ao anatin'ity fotoanan'ny fifoazam-panahy ity tain'Andriamanitra tomboka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba asitra